Endriky ny tanàna aloha ny kara vaovao. Manana fahaizana farafaratsy Herin'ny lafiny rehetrarehetra izy majinika. Ahoana moa tsy ilaina fitaovana informatika? Ilaina ka, satria zao efa andron'ny fivoarana dia mila fitaovana informatika ahafahana miasa. Ilaina ny fitaovana informatika satria mba mienregistre ny zavatra rehetra, sady ilaina koa amin'ny fagnino ny teknôlôjia vaovao. Ilaina satria mampivoatra moa anapatarana zavatra tsy mbola fahita. Ilaina ka. Mba manafaingana asa aloha izy voalohany indrindra dia efa mba manafaingana ny asa ataon'ilay olona. Amin'izao koa dia efa andro moderna zao dia efa tsara miditra teknôlôjia vaovao. Ilaina be mihitsy. Amin'ny mba ino misy teo mba hampiroborobo an'ilay vahoaka malagasy. Ilaina ka, ohatra anazy io zao mila azy. Fitadiavan'ny vola, ny rehetrarehetra ilaina azy daholo. Ny fitaovana informatika amiko aloha ilaina ilay izy. Ilain'ny olona rehetrarehetra mihitsy. Fa za ndray zany tsy dia mampiasa satria za miresaka sakafo dia tsy dia tena mampiasa an'ilay izy. Ny hoe misy ao an-trano. Fa resaka ohatrany hoe manao karaoké sy ohatrohatr'izany, misy fety ao an-trano dia mampiasa an'izay zavatra majinijinika ao an-trano za fa tsy tena mampiasa azy tanteraka. Endriky ny tanàna aloha ny kara vaovao. manana fahaizana farafaratsy Herin'ny lafiny rehetrarehetra izy majinika.